ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahalalava antsika rehefa malala tratrity zoma fa 7,000 ny volana aprility ny voalahatra mofinaina ho antsika dia ny taratasy nosoratan'ny Paoly ho an'ny Titosy. Titosy toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Titosy toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy vakina anaran'i Jesosy. Fa io kosa dia milaza izay miendrika ny fampianarana tsy misy kilema, ny lehilahy antom-panahy anara ho ny tena, ho maontina, ho endry, hatanjaka amin'ny finoana, amin'ny fitiavana, amin'ny faharetana. Ny vehivavy antom-panahy koa anaro hitondra tena toy n'izay miendrika ny olona masina, tsy ho mpanendrikendrika, tsy ho andivozony divay be, ho mpampianatra ny zavatra tsara mba hampianaran'ny vehivavy taona fanahy ho tia ny vadiny, ho tia ny zanany, hahony tena ho madio toe-panahy hiasa ao an-tranony, ho tsara fanahy hanaiky ny vadiny mba tsy hitenenana ratsy ny tenin'Andriamanitra. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny tenao ny fahamarinana. Amen. Timotsy sy Titosy moa dia zanaka ara-panahin'i Paoly ary nanampy azy tamin'ny fitoriana ny filazantsara. Timoty dia matetika nirahan'i Paoly tamin'ny toerana izay efa niasany, efa novakiany lay zany tahaka ny hoe tany Efesosy, tany Korinto. Fa i Titosy kosa dia tany Kreta no navelan'i Paoly. Kreta dia nosy izay toeran'ireo mbola olona matetika maherisetra, mbola miaina tao anatin'ny fanompoan-tsampy. Ary indrindra moa zany dia tenenin'i Paoly amin'ny Titosy ity manao hoe ty taratasy ity hoe biby ratsy ny Kretanina, kamo be tenda sy ny sisa hitantsika amin'ny toko voalohany. Fa amin'ny fitoriana filazantsara izay afaran'i Paoly manokana ho ataon'ny Titosy, izay anehoany fa tsy mora akory ny fitoriana filazantsara ny Kreta dia nanafatrafatra any Titosy izy. Zavatra ataontsika hoe telo lehibe no ataontsika hoe fomba fiasa na méthode izay nafaran'i Paoly manokana any Titosy. Satria na inona marina fa asan'Andriamanitra ny fitoriana filazantsara. Marina fa eo ny fitarian'ny fanahy masina, saingy mazava tsara fa ilaina koa ny fahaizana mandamina, ilaina koa ny fananana fomba fiasa mazava azo ampiarina amin'ny fitorianan'ny filazantsara. Ka i Titosy eto dia misy lanjara vitsivitsy izay anafaran'i Paoly manokana any Titosy. Voalohany indrindra dia ny fotom-pisainana aloha izay tian'i Paoly ho takatry Titosy dia ny hoe ny fahadiovam-po, ny fahadiovan-tsaina. Any amin'ny andiny faina ambin'ny folo, madio avokoa ny zavatra rehetra, raha amin'ny olona madio, fa raha amin'ny olona voaloto sady tsy mino dia tsy madio, tsy misy madio na inona fa voaloto ny sainy na ny fieritreretana. Ny mpitondra filazantsara tahaka ny Titosy izay taon'ny Paoly eto dia eritreritra manao hoe hanana fomba fijery mazava, manana fomba fijery entitra nefa mazava, tsy olona mihidy, tsy olona malaky mitsara, tsy olona malaky manameloka, tsy olona avy hatrany dia efa manana ataontsika hoe fomba fijery melo na efa manisy elanelana melo amin'ny ampiarabelona amin'ny fiarahamonina misy azy. Aza tonoina fa Titosy dia irahina any amin'ny firenena jentilisa, firenena masika, nefa dia irahin'i Paoly manao hoe tandremo tsara, fa ny fomba fiasa dia izao, ny fananana fahalala-tsaina no voalohany indrindra. Raha ohatra ka avy hatrany dia miainga amina toe-tsaina mora mitsara,
toetsaina avy hatrany mieritreritra hoe ny zavatra rehetra dia maloto avokoa, ny olona rehetra dia maloto avokoa, dia tsy mahavita na inona na inona fa mampisy antsana eo amin'ny titosy sy ny fiarahamonina zay asana. Izay toetsaina zay voalohany tokony hanana ny mpino, ny mpitoro, ny filazantsara, ny kristianina mijoro vavolombelona. Tsy ao an-tokantranonao anao ihany no mijoro vavolombelona fa any amin'ny fiarahamonina. Ka raha nanivona fiarahamonina tsy mivavaka ianao any am-piasana, any an-dakilasy, any amin'ny sekoly, andavanandronao dia zao mazava tsara olona manana fomba fisainana misokatra tsara, vonona hiresaka, vonona ny andresy lahatra, tsy manana fomba fijery avy hatrany dia manameloka fa vonona hitory ilay fahazavan'i Jesoa any amin'ny fiarahamonina. Izay toetsaina anankiray zay tsy maintsy hananana aloha amin'ny fomba fiasa. Fa ny faharoa dia ilay filazantsara toriana ao anatin'izany toetsaina mazava izany. Fa ny faharoa dia ny fahaizana mandamy ny zavatra. Ny fahaizana mandamy ny zavatra amin'izay mety atao rehetra dia zava-dehibe ny fahaizana miasa mandamy ny zavatra. Rehefa tojo ao anatina zavatra fiarahamonina mikorotana ianao na mikorotana amin'ny lafiny hoe tsy mora miasa ao anatiny, dia tsy maintsy mitondra lamina vaovao anao amin'ny fomba hoety miarika, tsy maintsy manana tetikady, manana fandaminana tsara mihitsy ary izay fandaminana zay no aseho an'ity tosotoko faharoa ity. Izay fandaminana izay no asehony ho resahantsika rehefa avy eo moa mikasika ny hoe fandaminana. Fa ny fahatelo zay tena fomba fiasa lehibe dia ny fisokafana koa amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fiarahamonina. Izy manao hoe andin'ny toko voalohany andin'ny fahatelo, mampatsiarova azy anaiky izay manapaka sy manam-pahefana hano tsara anapaka sy anaiky manam-pahefana. Mazava tsara fa zava-dehibe koa ny fiaraha-miasa amin'ny mpiarabelona, amin'ny fiarahamonina. Amin'ny dimy folo tapany farany mitoko faharoa, izao no lazao sy anaro ary ambarao amin'ny fahefana rehetra, aza vela isy ianao tsinitsinona anao. De mitoy eo zany lay toe-panahy amin'ny fomba fiasa, manao hoe miantoka ny fombiazanao ny fiarahanao miasa amin'ny olona rehetra, amin'ny fiarahamonina, mpiarabelona, manana fijoroana aza manaiky ataony olona tsinitsinona. Fa ilay faharoa zay resantsika teo hoe fomba fiasan'ny titosy dia ny fahaiza-mandamina. Amin'ity toko faharoa manontolo ity dia sokajiana aza ilay fiarahamonina. Sokajiana ilay fiarahamonina dia ozy manao hoe sokajio tsara ny hoe ity ny andraikitry ny vehivavy lehibe, ity ny andraikitry ny lehilahy lehibe, ity ny andraikitry ny raim-pianakaviana ao anatin'ny fiarahamonina amin'ny fitoriana ny filazantsara. De eto ary Titosy amin'ilay faharoa terentsika manao hoe nisy zahatra nentin'ny Titosy, nisy fomba fiasan'ny takin'i Paoly tamin'ny Titosy ary nananan'ny Titosy, dia eo zany dia nozarain'ny Titosy, nambaran'ny Paoly hozarain'ny Titosy ny hoe rehefa miasa ianao dia afaro tsara ireo olon-dehibe ireo, ny olon-dehibe, ny lehilahy lehibe sy ny vehivavy lehibe. Tsy mitovy ny andraikitry ny lehilahy lehibe sy ny vehivavy lehibe, ny zavatra andrasana amin'ny lehilahy lehibe sy ny vehivavy lehibe amin'ny fiarahamonina ataoko rehetra. Zany hoe amin'ny Paoly dia misy an'izay mbola adidy amin'ny andraikitry ny olon-dehibe. Amin'izao andro antsika izao moa raha toa ka jerena dia vokatry ny fianarana ve, vokatry ny civilisationna ve, vokatry ny ataontsika hoe ny fivoaran'ny fiarahamonina ve, fa tsy de tena manaiky ny torohevitry ny lehibe intsony ny tanora. Tsy manaiky ny torohevitry ny lehibe. Anarana dia ambarany tsotra fotsiny zao efa nilaozan'ny toetrandro ny zavatra resahanareo ray aman-dreny, resahanareo olon-dehibe. Fa eto Paoly dia manafatra mihitsy ny Titosy zany fa ny lehilahy lehibe, ny vehivavy lehibe, ny olon-dehibe dia modely alay tahaka, modely alay tahaka. Misy fomba fiteny ohabolana zay manao hoe ny tanora aingam-pandeha mora tonga, fa ny olon-dehibe miadam-pandeha fa mahita ny lalana. Zany hoe tsy voatery akory hoe
ny tanora tsy voatery hoe aingam-pandeha ianao de mahita ny lalana de tsy rehefa tonga aingana de zay ny tanjona fa mety tonga aingana fa any amin'ny lalana tsy izy. Ny olon-dehibe a de izao miadam-pandeha fa izy kosa mahita ny lalana. Ny fifamenoan'ireo olon-dehibe sy ny tanora ireo mahalavorary ny fiainana. Any amin'ny olon-dehibe no ahafantarana hoe ity le lalana nety, ity le lalana tsy nety, manampy antsika ny amin'ny fahafantarana ny tokony atao sy ny tsy tokony atao, ny ainana izany tao anatin'ny tantara, ny ainana izany tany amin'ny fotoana lasa de manampy zany ny olon-dehibe amin'ny traikefany, amin'izay zavatra ny ainany. Ny tanora kosa dia manana ny angovo ety miasa, noho zany dia mifameno tsara ireo. Azay toetsaina mifameno, izay fifamenono zay mihitsy no asehon'ny Paoly tamin'ny Titosy manao hoe aza malaky mitsara, fa maiza ianao miaina dia maiza mandrindra lay fifamenono le fiarahamonina mba hahatonga lay tanjona, lay hotratra, mba hahatonga lay zavatra iaraha-mahantanteraka ho vita. Aoka ifampiaino ary aoka ifampitantana. Fiarahamonina malagasy zay nyainantsika nandritra ny taona maro dia nanazava tsara mihitsy ny hoe ny toetra zao nandraikitry ny olon-dehibe ndray aman-dreny zany dia izao nandraikitry ny tanora. Ho amintsika malagasy dia tsy de tena olana loatra zany any ambanivohitra fa amin'ny tsika ty andrenivohitra zay efa masaky ny totsika hoe civilisation vahiny no tsy mipetraka zay. Ndray maka olo-pasika masina tany amin'ny tanàna anankiray antsony hoe Malaimbanty zay taona vitsivitsy lasa zay dia nitokana lay trano fiangonana de tamin'ny tokana trano fiangonana zay namboarina naorina zany dia rehefa tao am'lay toerana zany a de vory ny olona de niara-ny sakafo tamin'ny fitokanan'lay trano fiangonana. De eo daholo a ny maro anisany teo moa zany mazava ho azy ny fiangonana, ny manam-pahefana rehetra tao an-tanàna, ny ben'ny tanàna, ny zandary, ny distrika, nanatrika lay fitokanana ankoatran'io mpampianatra, ny mpitsabo niaraka tamin'ny soliteram-piangonana maromaro zay nanatrika lay fitokanana trano fiangonana de niara-ny sakafo teo avokoa. Lasa ny sakafo fidirana voalohany, lasa ny dia teo ny tao tanàna izay vahiny no atao hoe vahiny moa zany satria ny tena tsy monina zany, zay vahiny no metsometsona miresaka sy ny tahaka zany io, fa irery tokotany kosa dia de misakafo izy, de manginy izy, de misakafo izy. Ireo nandray anay zany, lasa ny fidirana voalohany tamin'ny sakafo, lasa ny fidirana faharoa tamin'ny sakafo, eo atenatena ny sakafo ataontsika hoe mavesatra kokoa zany vary sy laoka. De mbola tsy de tena alikakely manginy reto olon-dehibe reto ampisakafoanana, atao hoe olon-dehibe zany a de ireo olo manakajy isan-karazany manomboka any amin'ny lehibe ny distrika, ny fokotany teo, ny maire, ny ben'ny tanàna, ny zandary sy ny sisa, tsy nity sy ny teny. Izay ihany zany no miteny eo ampisakafoanana miresaka manao animation. Fa rehefa kelikely efa idy fiarahaparana dia niteny lay nisy zokiolona anankiray niteny izy a de tsy de olona hoe manokana akory fa zokiolona amin'ny taonany, izy no nanokatra ny fitenenana de niteny izy de niresaky de niteny fisaorana izy de nanazava de niresaka. Vita le teny fisaorana de tena tsy de tena nanahoana loatra akory ny teny lay olon-dehibe fa de tsara ny sakafo de misaorana nareo de tondra fiarahaparana teny fohy tsy de lava be tsy nihoatra ny 2 minitra. Fa rehefa vita ny teniny de nitsangana ny ben'ny tanàna, niteny de nitsangana lehibe ny distrika de nitsangana ny zandary zay vao nandahatra ao anatin'ny sakafo zany io a, zay vao niresaka de samy miteny manao hoe efa niteny moa zay ny olon-dehibe a de mba afaka miteny am'izay zahay, zany hoe ay reto olon-dehibe reto a tao amin'ny fiarahamonina na dia lehibe ny tanàna azy izy na dia zandary azy izy dia tsy niteny mihitsy izy alohan'ny tenena lay olon-dehibe. Ale olon-dehibe tsy hoe olona manatoerana amin'ny fiarahamonina fa ray aman-dreny fotsy volo izay ihany ny toerany, saingy tsy niteny mihitsy izy, tsy nilobavy izy raha tsy niteny an'io ny olon-dehibe. Le olon-dehibe niteny dia tsy niteny de tena hoe zavatra manokana fa toy ny laza manao hoe afaka mandray fitenenana amin'izay nareo.
zay le dika le teny hoe io fitenenan'io de misy tompony, io teny io de misy tompony, iza ny tompony io teny io? Ny olon-dehibe. Fantatry ny malagasy tsara zany. Ary rehefa ny teny ny olon-dehibe, zay vo afaka miteny ireto na dia manam-pahefana azy izy de nanajany zay rindran-damina ao anatin'ny fiarahamonina zay. Any ambanivohitra mipetraka tsara zay, any ambanivohitra de mipetraka zay, rehefa miteny ny olon-dehibe, miteny ny ray aman-dreny de manaja ny tanora, na inona mari-pahaizana ananany, na inona diplôma ananany de zao manaja an'izay ny ankabeazan'ny olona mbola any ambanivohitra. Le tendrenivohitra moa dia tsy mipetraka ho tsika to izay lamin'izay hoe olon-dehibe ve moa lehibe ahoana sy ny sisa rehetra dia tsy mipetraka zay ary dia tazanao ho mikorotana ilay fiarahamonina, mikorotana amin'ny lafiny hoe to tsy vazaha, to tsy malagasy, to tsy tandrefana, tsy tatsinanana, sy ny sisa rehetra, ary de manjary safitrafitreny lay toe-tsainy lay fiarahamonina, ny fahendrena vahiny tsy de tena ananantsika loatra, ny fahendrena malagasy very, ary de mazava ho azy fa lasa fiarahamonina mikorotana, ary rehefa fiarahamonina mikorotana zay atontsika hoe tsy tena maro toerana lay maha-izy azy atsika de manjary toy ny mety daholo ny zavatra rehetra tsy mety satria tsy maro toerana lay toe-tsaina, na toy ny tsy mety daholo lay zavatra rehetra izay atao hoe mety satria tsy manana lay fenitra lay norme hijoroana mazava tsara lay fiarahamonina, tsy manana izy satria zavatra mifangaroaro be ihany ny ao anatiny, hany ka ny zavatra tsy mety de indraindray egenao mety satria tsisy fenitra, ary ny zavatra zay heverinao mety de manjary tsy mety daholo. Didantsika eny amin'ny fiarahamonina izany fikorotanana izany, fikorotanana zay ateraky ny tsy filaminana ao anatin'lay fiarahamonina mihitsy, tsy filaminana ateraky lay korotana mihitsy ao anatin'lay tsirairay ao anatin'lay fiarahamonina, tsy lay fiarahamonina ihany fa lay korontana amin'ny lafiny hoe tsy milamina, tsisy équilibre, lay tsirairay ao anatin'lay fiarahamonina de tazantsika fa ohatra mandeha ho azy raha ohatra ka sendra mahita olona manana ataovy hoe sendra avy any ambanivohitra ianao ohatra dia olona monina any ambanivohitra de hita hoe misy zavatra tsy ahoana moa zany na eny an-dalana aza eny an-dalana anao dia io arabe io dia tsika fa zatra de mandeha ho azy amintsika ny hoe ny arabe de andanan'zay rehetra misy kodiarana boribory mandeha amin'ny aminy eny, na io kalesa, na io sarety na io mpivarotra glasy na io mpivarotra mananasy na io fiarakodia, na io bisikleta, na io moto na io skotera, na io bajaja, zay rehetra misy kodiarana de afaka mandeha amin'io lalana io. Fotopisainantsika fotsiny zao io de mandeha ho azy amintsika mihitsy, na io sarety tanana, na io sarety entina hoana saretin'omby de mandeha ho azy afaka mampiasa mitilisa daholo, na ny mpivarotra manidy manosika iny fitaovana amin'iny fitaovana kely iny, na io ataontsika koa hoe chaise roulante na ohatr'izany zay seza ho an'ny sembana zay tokony ataony amin'ny efitrano de amakorisany amin'ny arabe iny kio iny sy ny sisa rehetra izay satria misy amin'iny arabe rehetra iny de mahita fauteuil ipetrahan'ny olona ianao fa misy kodiarana sehatra maro samihafa mba ahafahana mitady vola mandeha amin'iny lalany avokoa zany rehetra, amintsika mety zany satria zay le izy efa mahazatra an'izay tsika ohatsika manao hoe ohatra anankiray zany amin'ny arabe fa tsy amin'ny arabe ihany fa misehatra rehetra mihitsy tsy afaka milaza an'izany daholo tsika hoe ny antony de satria tsy tena maro toerana lay maha-izy azy atsika noho ny hoe antony zavatra maro samihafa, tsy hoe milaza an'izany olana akory sanatria ny vava fa milaza an'izany mba ahatsapatsika hoe na inona dia misy sotoavina zay very ka ny sotoavina zay veriny amin'izany de zao lay fiarahamonina zay misy lamina efa napetraka nananantsika fahiny, ny fanajana ny olon-dehibe, fanajana ny olon-dehibe, ary olon-dehibe zay manome modely, olon-dehibe alay tahaka,
ary olon-dehibe tsy hoe tsarain'ny tanora akory na hoe ankinareo koa ange zao nareo aza olon-dehibe tahaka zao zay tsy nipetraka mihitsy tam'le ohatra nresantsika teo fa rehefa lehibe de lehibe de rehefa lehibe dia ajaina rehefa lehibe na fotsy volona ina ina dia ajainy zay izay toetsainy zay dia zava-dehibe tao amin'ny fiarahamonina zay resantsika teo hoe tany mifaritra malaimbany eto ary Paoly de manazava hoe ny vehivavy sy ny lehilahy lehibe de samy manana ny andraikiny raha ohatra ka miresaka tsika za manao hoe inona moa ny andraikitry ny olon-dehibe ny lehilahy teo Paoly manao hoe zany lehilahy zany lehilahy lehibe antom-panahy moa teneny io fa antom-panahy zoky olona amy taona io resahany io de ny zoky olona amy tena de zao olona mahony tena maontina endry hatanjaka amin'ny finoana amin'ny fitiavana amin'ny faharetana zany hoe raha mijerytsika de zao adidin'lay lehilahy ny mampita ny zoky olona lehilahy zany io ny mampita ny sotoavana mampita ny toetsaina ny raim-pianakaviana ny dadabe ny dadato ny anadahany reny raha alandray reny dia ka olon-dehibe de reny ny mpampita sotoavina mampita sotoavina izy manao hoe mba maontina endry matanjaka amin'ny finoana amin'ny faharetana sy ny sisa rehetra zany hoe any amin'ny lehilahy hoy Paoly ndray mpianakaviana zany any amin'ny zoky olona lehilahy ny fananana ilay sotoavina lay toetsaina lay fomba fisainana mihitsy de tokony ndray mpianakaviana de manana any zany ny zoky olona de manana any zany fa lay mpianakaviana kosa atao izy vehivavy zokiny amy taona de zao mazava tsara fa izy manao hoe ny vehivavy dia mampianatra ny vehivavy tanora fanahy mampianatra ny vehivavy tanora fanahy tsy ny lehilahy akory mampianatra ny vehivavy tanora fanahy tsy Titos mampianatra ny vehivavy tanora fanahy fa ny vehivavy ihany mampianatra ny vehivavy tanora fanahy ny tsidrina manokana zay mba tsy Titos akory no mampianatra ny vehivavy tanora fanahy fa ny vehivavy no hofano mba hampianatra ny vehivavy ny zavatra ampianarina ny vehivavy de zao ho Titosy afatra amy Titosy de zao mba hanaja tokantrano mba ho vehivavy zay manana fahamodiana am-piainana zany hoe vehivavy zay nomanina mazava ho azy nomanina mba hikolo ny fiaina-tokantrano sy ny taranaka mazava ho azy fa any avanim-potoana ny antikite isika satria avanim-potoana zay iainantsika hoe manao vehivavy nge zao efa miasa vehivavy nge zao efa afaka manao an'izao rehetra tsy maninona akory zany tsy maninona zany ary ny lehilahy koa afaka manao an'izany hoe mijarakara tokantrano tsy maninona akory zany fa izay fisolomaso amakitsika an'ity raha mazao andro ankehitriny zao de zao manao hoe aoka ny vehivavy mba anana anaja tena ho izy mba tsy hitenenana ratsy ny tenin'Andriamanitra ho tiany zanany ahony tena mampianatra ny vehivavy tanora fanahy sy ny tahaka zany rehetra ho tiany ankonana afaka malala inona moa zany atao hoe fahazavana raha tarafina amin'ity satria moa zay ny loha hevitrintsika am'ty volana avrily ity manao hoe manazava ny mpino ny tompo inona ny fahazavana zay tiany Paoly ho takatsika de zao ny fifampitaizana manaiky mifampitaiza ny fiarahamonina ny fahazavana zay nentin'ny baiboly dia ny fanekenao fa zava-dehibe ny fifampitaizana zava-dehibe ny fiarahana mifampitaiza sy mifanitsy fanekena hifanitsy ao anatin'ny fisian'ny lamina zay efa petraka ao amin'ny fiarahamonina ary ny fahazavana faharoa de zao ny fifanajana ao anatin'ny fiarahamonina samy manana ny fanomezam-pahasoavany samy manana zay maha izy azy fa ny fanajana ary ny fahatelo de zao fahazavana de zao ny faneken'ny olona ho tefeny ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra rehefa toriana rehefa iainana de manjary mitondra aina sy mitondra fiavaozana amin'ny fiarahamonina ary mametraka andraikitra amin'ny tsirairay ny tenin'Andriamanitra rehefa toriana de mampahatsiaro tena ny tenin'Andriamanitra rehefa toriana de manjary mampatonga anao ahatsiaro
ny tokony ataonao. Tsy misy olona miaino ny tenin'Andriamanitra sy mihaino toriteny na mihaino fampianarana mandray ny filazantsara nefa dompotsiny ka tsy mahafantatra ny tokony atao akory aza. Fa ny filazantsara de mametraka ny olona ho tompona andraikitra amin'ny fiainany ary mametraka ny olona ho tompona andraikitra koa amin'ny fampandrosoana ny hafa. Vavaksika tompo misaotra anao zay noho ny amin'ny teninao zay azony anovakina tamin'ny teny malagasy. Manazava aminay fa ny teninao rehefa iainana, rehefa toriana ny filazantsara de manova ny fiarahamonina ary mahatonga anay resy lahatra, mahatonga anay mahatsapa fa ao aminao ihany ny fiainana. Misaotra tompo noho ny amin'ny fahazavan-tsaina zay omenao anay fa manana didy zay aro ny soatoavina zay pino izay zoky ary ampita zany soatoaviny fahendreny ny filazantsara zany amin'ny fiarahamonina. Mampianatra ny tanora koa ianao tompo mba ahiaino, ahianatra, akatahaka ireo zay manana toetra mendrika eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny mpiarabelona, eo anivon'ny fiarahamonina. Misaotra tompo fa irahinao ety amin'izao tontolo izao ny fiangonanao fanasina sy fahazavana. Misaotra fa na eo aza ny fahalemena sy ny zay mety pitrango eo anivon'ny fiarahamonina dia mahatsoro vavolombelona zay fiangonana ary afaka mitondra ny filazantsara amin'ny fiarahamonina zay misy anay. Vavak'izay Jesoa, ampahirezo ary ny fiangonanao, ampahirezo ny zoky olona, ny zoky ray aman-dreny, ray mpianakaviana, ny renim-pianakaviana, hitaiza tsara ny ankohonany, hitaiza tsara amin'ny fijoroana vavolombelona eo anivon'ny fiarahamonina. Vavaka ho an'ny tanora koa zay tompo arovy amin'ny vakam-panahy ary ny tokantrano tsirairay zay manaraka izao mofinainy izao ane Jesoa anjakan'ny fitiavanao, ny fifanajana, hiazona ny soatoavina, zanaka manaja ray aman-dreny, ray aman-dreny mikolo sy tia taranaka. De mametraka ny fiainao am-pelatananao zay tompo am'izao zoma madiva ho faran'ny herinandro zao zay isaorana ianao ny fitahiana nomenao anay. Misaotra Jesoa.